Alatsinainy faraka amin'ny telopolo ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko faha-4, andinin'ny faha-7 hatramin'ny faha-4 Mandehana fa Velona ny zanakao. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niala tany Samaria ka nankany Galilea, fa araka ny voalazany dia tsy misy mpaminany ajaina amin'ny taniny, ary noho ny tonga tany Galilea izy dia noraisin'ny Galileana satria efa hitany izay rehetra nataon'ny tany Jerusalema tamin'ny andro fety, fa tany koa izy ireo tamin'ny fety. Dia nankany any Galilea indray izy, tany amin'ilay nanovan'ny rano divay, ary nisy kosa manamboninaitra nanan-janaka lahy narary tany Kafarnaoma, ka noho nireny fa hoe tonga avy any Jodea Galilea i Jesoa, dia nataon'i azy izy ka nangataka azy hidina anasitrana ny zanany efa ho faty. Fa hoy Jesoa taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba mety mino. Ka hoy ilay manamboninahitra taminy, andeha re tompoko, dia mbola tsy maty ny zanako. Dia hoy Jesoa taminy, mody fa velona ny zanakao. Ary nino ny teny nolazain'i Jesoa taminy izy ka lasa nody. Noho nandeha izy dia notsenain'ny ankiziny ka nilazany fa velona ny zanany. Ary nanontaniany azy ireo ny ora nahasitranany, ka hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora faha-7 ny nialan'ny tazo taminy. Dia fantatry ny rainy fa tamin'izany ora izany indrindra no nilazan'i Jesoa taminy hoe velona ny zanakao, ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra. Izany no fahagagana faharoa nataon'i Jesoa rehefa tonga tany Galilea, avy tany Jodea izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raneo anao, ry Kristy.